Ry havana, ho ampitomboina ho aminareo hatrany iny ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Hiaraka hivavaka isika. Amin'izao fiandohan'ny herinandro izao dia misaotra anao izay Tompo tamin'izay nataonao taminay tamin'iny herinandro lasa iny. Ary misaotra anao fa velarinao eto anatrehanay indray ity herinandro vaovao ity iainanay. Mametraka amin'ny fiainanay rehetra eo am-pelantananao izay amin'izany, amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Ry havana, misaotra ny Tompo isika fa dia nomeny Tompo indray an'izao herinandro vaovao izao omaly dia afaka mivavaka tsika tany am-piangonana. Ary misaotra ny Tompo fa afaka ny fampiraharasoa ho an'ny fetin'ny reny. Anio anefa dia mahatsiaro akory havana fa tokony mbola mba ho tsaroantsika ny reny amin'izay iainany samy hafa rehetra amin'izao fiainana izao. Za manokana izany dia mijery tato amin'ny baiboly hoe iza re ny reny nanana olany, dia tsaroako amin'izany ny voalaza ao amin'ny Samuela voalohany, toko voalohany sy ny toko faharoa, izay tsy iza akory fa ny tantaran'i Ana izay momba. Nefa izy dia nanana rafivavy, vadin'i Elikana zany, izay atao hoe Penina. Io dia niteraka lahy niteraka vavy, fa izy kosa dia tsy niteraka dia izao mivavaka tamin'i Jehovah izy. Ary reny Ely zany dia hoy Eli zany hoe ianao zany toa tranomamo dia tsy mama fa tena malahelo dia mamoaka ny eo am-pony ao anatrehan'ny Tompo zany. Dia hoe raha mba omen'ny Tompo zanaka izy dia atolony ho an'ny Tompo tanteraka izany. Anisany nanana izany fijaliana izany izy. Dia izaho manokana izany ry havana amin'izao fiandohan'ny herinandro nefa koa ohatran'ny mampiteny eny hoe tsy ampy ve ny omaly, satria efa mifampiraharasoa ihany koa isika. Omaly io teny am-piandohany dia mamela ry havana mba hizara aminareo an'ireto karazana reny reto mba ahafahantsika mivavaka ho azy ireo. Voalohany aloha zany dia misy ireo reny izay nataontsika hoe nomeny Tompo fahasoavana. Zay zany ny voalohany, reny zany dia isaorany reny. Dia ao zany ireo reny izay manambady aman-janaka ara-dalàna, tena fahasoavan-dehibe zany. Ao koa ireo manana fidiram-bola ara-dalàna, atao hoe fiainana milamina, na ampy zany na tsy ampy dia atao ahoana moa fa dia hoe mba tsy mitsosa, tsy mandro fotsy, isaorana ny Tompo zany. Isaorana ny Tompo ny reny izay afaka miasa, ny vadiny izy ny zanany koa afaka mianatra. Zany tena fahasoavan-dehibe zany. Ary indrindra moa fa zany hoe reny manana zanaka endry zany ary tafita amin'ny fiainany, tena isaorana ny Tompo isan'andro zany. Ary izay everiko hoe hiderana ny Tompo dia izao, ny reny manana vady endry. Zany no ataoko hoe lehibe indrindra amin'izao fiainana izao. Fa izay everiko hoe lafiny mihiba zany dia ngambany ireo reny izay antsoina hoe tondrany mangidy amin'izao fiainana izao. Dia mba tany saiko ndraiky izy tahaka ny nanontany saiko ny isaorana sy hiderana ny Tompo noho ny fahasoavana teo. Ao zany ireo reny manano tena, na tanora na efa lehibe, maty vady. Dia ao koa ireo reny izay nisarahana na nilaozam-bady, tsy mora zany. Zany koa tena everiko hoe maizina eo amin'ny fiainana ry havana, mafy zany. Angatahana ny Tompo ahazaka an'izany fa tsy mora zany. Ireo manana vady maditra, ireo reny manana zanaka maditra, tsy mora miatrika an'izany. Rehefa fetin'ny reny tahaka an'izao dia tsaroako foana koa ireo reny momba, ireo reny tsy niteraka, mba te hankalaza ny fetin'ny reny miaraka amin'ny zanany nefa tsy nomen'ny Tompo an'izany tahaka ny Ana hitantsika teto. Tsaroana rehefa fetin'ny reny tahaka an'izao koa ny reny izay tsy afaka mankalaza an'izany satria mety miasa mafy, miasa andro aman'alina, dia efa hariva vao tonga any an-tokantrano, efa reraka ny ankizy, efa matory sy ny sisa. Misy reny tena izy ny lasa mamelona, izy ny lasa mpampidi-bola. Tsaroana daholo zany rehefa fetin'ny reny tahaka an'izao. Tsaroana koa ny reny izay marary, mety mitsabo tena ao an-trano, mety mitsabo tena any amin'ny toeram-pitsaboana any,
De ny tompo hamangy azy ireny ary anasirana fa mafy zany ry havana. Ao ny ity zany anankiray izay nahalasa sainahako ny mahita an'ireo renim-pianakaviana migadra. Zany koa zany tena mangidina ara-dalàna na torokolona na efa tokony ho voatsara fa tsy voatsara sisa mafy koa ny mahita ny renim-pianakaviana migadra izany. Ary misy koa moa ireo renim-pianakaviana zay vary lava ao amin'ny fiainana, mamo, misy aza misoloky, ary ny tena ratsy de misy aza mivaro tena. Zany koa zany tena mampalahelo zany amin'izao fiainana izao. Ary ao moa ny reny manana olana samihafa zay tsy takatry ny saina. Misy zany ao anatin'izao fetin'ireny zao, de manahoana re mba fetin'ireny iainan'izy ireny? Ary farany de tahaka ny ana eto zany ny mafy amin'ny vehivavy zany ampirafesina zany. Zany tena mafy amin'ny vehivavy zany. Ary indrindra misy koa ny reny zay manana vady variana any ivelany any, amin'ny fisotroana, amin'ny filokana. Zany rehetrarehetra zany ry havana, raha mba manam-potoana ianao fa tsy vitantsika hoe afa-tany saiko izy anio, de mba tsarovy amam-bavaka ry havana, fa mafy ny entin'izany. De hoy ary midina an'ity anio ity de zao: isaorantsika ny tompo, reo reny, araka ny fahasoavana andraisiny teo. De ny salamo 8:20 ny atolontsika azy. Fa reo le reny zay teneniko hoe miba amin'ny fiainan'ireo, de raha mba afaka mitodika amin'ny tompo izy de hamindra fo aminy ny tompo. Ary Eli de niteny tahaka an'izao tamin'ny Ana zay renin'ny Samuela ao amin'ny Samuela 1:7-7 hoe: de namaly helika nanao hoe mandehana soamatsara, ary omen'Andriamanitry ny Israely anao anie zay nangatahanao taminy. Amen. Vavaka ary sika. Tompo, misaotra anao zay ny am'ireo reny zay nahazo fahasoavana, fa mivavaka manokana izay amondrao fo ary ampiory mba ho tahaka ny Ana renin'ny Samuela, reo manana olana samihafa. Irina sy angatahanay amin'ny anaran'i Jesoa izany. Amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesoa. Amen.